Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, tonga soa eto amin'ity fandarana anina saza ity ianao androany. Talata 12 Aogositra 2024. Andriamanitra ny fahasoavana ny ombanao hatrany hatrany ary kasika ny fonao. Azadiny fa ny loha hevitrintsika amin'ity volan'ity dia ny hoe ny fanekena, ary androany ny lohateny hodiny antsika manokana dia ny finoana. Ny finoana matoky an'Andriamanitra ny dia mbola tsy mahita aza. Amen. Tahian'Andriamanitra ianao izay manaraka an'izao fandarana izao, azadino bazarao ihany koa any namana. Halleloia. Hodiny antsika ny teny fototra, andininy fototra izay hitantsika amin'ny Hebreo 1:12 izay milaza toy izao hoe: ary ny finoana ny fatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoanany amin'ny zavatra tsy hita. Amen. Mora mantsy ny mihino rehefa hitantsika ny valiny. Mora ny milaza hoe mahatoky an'Andriamanitra rehefa mandeha tsara ny fiainana, rehefa misokatra ny varavarana na tanteraka ny vavaka. Fa fanontaniana dia izao, fa ahoana kosa rehefa tsy misy zavatra miova mihitsy ao amin'ny fiainanao? Mety hoe efa nivavaka ianao nefa mbola tsy tonga ny valiny. Efa nankatoy ianao nefa totrany hoe voamaika sarotra izany ny lalana. Mety efa nomeny Andriamanitra teny fikasana ianao nefa ny zavatra hitanao anoloanao dia toa mifanohatra amin'izany tanteraka. Teneniko anao fa eo indrindra no ilana ny finoana. Ny finoana dia tsy hoe mino an'Andriamanitra satria hitanao izay ataony, tsy izay, fa ny finoana dia mahatoky an'Andriamanitra noho ny maha izy azy. Amen. Na dia mbola tsy hitanao aza izay ataony. Ny fanekena amin'Andriamanitra dia mitaky finoana. Rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama mantsy Andriamanitra dia nanao fampanantenana lehibe tamin'ny Abrahama izy tamin'izany fotoana izany. Genesis 15:15 ozy izy ny tompo hoe: jereo anie ny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao dia tahaka izany ny taranakao. Amen. Mora ny andrasantsika n'io teny io fa raha tena mandinika ianao, nisy olana goavana tao. Voalohany aloha efa antitra Abrahama sy Sara. Faharoa tsy mbola nanan-janaka ry zareo. Raha ny mason'olombelona izany dia jerenao i Abrahama efa papapozy moa, i Sara efa mamapozy, efa ménopause moa izany. Dia raha jerena izany amin'ny mason'olombelona dia ohatrany tsy azo tanterahana izany ilay fampanantenana. Kanefa hoy ny Baiboly eo amin'ny Genesis 15:1, ary nino an' Jehovah izy ka dia nisainy ho famarinana izany. Amen. Tsy fantatry Abrahama hoe ahoana no nanatanteran'Andriamanitra n'ilay teny fampanantenana, fa fantany fotsiny hoe iza no manao an'ilay fampanantenana. Amen. Izany ny atao hoe finoana. Faharoa, tsy mitovy ny atao hoe fahatarana sy ny fandavana. Misy fotoantsika mantsy mivavaka, ka rehefa tsy mamaly avy hatrany Andriamanitra dia mieritreritsika hoe angamba tsy miaina izy, na hoe angamba tena tsy ho tanterahany intsony ilay fampanantenana. Fa izao tadio i Abrahama. Tsy tanteraka hoe ny teny Andriamanitra dia ny ampitsony iny ilay fampanantenana, fa nisy fotoana tao ny endrasana. Ary tao anatin'izany fiandrasana izany tao ny anaran'i Abrahama ahatoky tanteraka an'Andriamanitra. Amen. Hoy ny Habakoka 2:7 hoe: fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoana voatendry, na dia mitaretrehitra azy izany andraso ihany. Amen. Misy zavatra tsy tenenin'Andriamanitra hoe tsy ilay izy, fa lazainy hoe tsy mbola zao ny fotoana. Aza afangaro izany n'ilay atao hoe fandavan'Andriamanitra sy ny eritreritra hoe fahatarana ny valim-bavaka. Andriamanitra man tsy tara izany mihitsy, fa matoa mbola tsy tonga ilay izy, matoa mbola mampiandry Andriamanitra dia mbola misy zavatra tokony takarinao, tokony mbola fantatrao mba ho vonona tsara ianao handray an'ilay izy, mba tsy ho potika ianao. Alleloia. Ny finoana mantsy dia tsy mandany zava-misy mihitsy. Tsy midika hoe mody tsy misy olana ny finoana. Ohatrany hoe raha misy eo ny olana dia misy izany ny olana.
raha midina mivaravarana dia mihitsy zany ny varavarana, raha mbola tsy tonga ny valim-bavaka dia mbola tsy tonga zany ny valim-bavaka. Fa ny finoana kosa dia milaza hoe hitako ny zava-misy fa fantatro fa lehibe noho izao zava-misy zao ilay Andriamanitra ny teny. Amen. Jereo tsara ny tenin'ny Paoly momba ny Abrahama amin'ny Romanina 4:1-20 ka hatramin'ny 1:20. Tsy nihanahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra noho ny tsy finoana izy, fa nampaherezina tamin'ny finoana. Amen. Ka nahatoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Amen. Izany ny atao hoe finoana ao anatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa nilaza zavatra iray taminao Andriamanitra dia afaka manatanteraka izy matoa izy ny teny. Amen. Mety amin'ny alalan'ny mpanompo Andriamanitra ny teny, mety amin'ny alalan'ny toroteny, mety amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay vakianao anaty Baiboly, mety amin'ny alalan'ny Zoanina saza zao. Fa rehefa milaza Andriamanitra momba ny fiainanao dia tsy maintsy tanteraka iny, tsy hiverina ny aminy raha tsy nahatanteraka ny teniny. Halleloia. Misy fotoana nefa ny mangina Andriamanitra, tsy midika izany fa tsy hoe tsy miasa izy. Dia raha mamafy vomantsy amin'ny tany ianao ohatra, dia hitanao ve io tonga dia hitombo androany dia androany? Mety tsy hitanao zany ny voalohany, mety amin'ny andro faharoa koa mety tsy hahita ianao, andro fahatelo mety tsy misy, fa tsy midika zany fa maty ao ilay voa. Misy zavatra mitrangany ambanin'ny tany ao, manomboka mamaky izy, manomboka misy fiainana mivoatra ny amin'ny toerana tsy hita amin'ny masonao, ary indray andro dia misy tsemboka mipoitra. Dia toy izany koa ny asan'Andriamanitra. Mety tsy hitanao izay ataony, mety mangina ny zavatra rehetra, fa aza mieritreritra avy hatrany ianao hoe tsy miasa Andriamanitra. Amen. Mety koa hoe indraindray matoa Andriamanitra mangina dia misy examen. Raha makany am-pianarana ianao dia tsy hiteny ny mpampianatra fa tsy maintsy mangina ny mpampianatra, mangina ny izao rehetrarehetra izao hampanaovana examen ianao. Halleloia. Ohatra zany eo amin'ny fiainana andavanandro, alao saraintsaina hoe misy fiara, hoe mandeha fiara zany ianao amin'ny alina, dia mirehatra ny jiro eo amin'lohan'ny fiaranao, fa tsy mampiseho ny lalana hatrany amin'ny toerana alehanao zany. Mety hatra vitsivitsy ihany zany no hitanao kanefa mbola afaka mandeha kilometatra maro ianao, fa satria nahoana? Satria rehefa mandroso ianao dia miseho tsikelikely ny ampahany manaraka ny lalana. Dia ohatran'izany koa ny finoana. Tsy hoe dia hitanao hoe miala eto toerana ohatrany hoe miala Analakely ianao dia ho any Vato ohatra, ataoko mazava tsara ilay izy, dia mandeha amin'ny alina zany ianao dia manisy jiro. Iny jiro iny tsy hoe tonga dia tonga any Vato iny, fa ilay jiro dia manoro lalana anao tsikelikely, miala eo Analakely ianao dia mety makeo Anosy ianao dia any Befilo ianao dia any 67 ianao dia ohatran'izay mandra-patonga any Vato. Halleloia. Dia ohatran'izay koa ilay izy ny finoana miaraka amin'Andriamanitra dia mandeha tsikelikely fa mifantatro fotsiny dia hoe tonga any amin'ilay toerana ianao. Satria ny teny ilay mahatanteraka ny teniny dia Andriamanitrantsika izany, ny rainao zany. Amen. Tiantsika mantsy indraindray raha aseho an'Andriamanitra antsika teny izao ny zavatra rehetra. Tiantsika ny teny hoe Tompo inona ny tranga afaka enim-bolana, aiza ianao no tianao hitondrana anahy, ahoana ny amahanao an'ity olana ity? Mety tsy aseho any antsika ny lalana manontolo tahaka ilay voa tao ambanin'ny tany teo, fa ny lazainy amintsika dia hoe matoky ataovy aloha ny dingana manaraka. Amen. Ny finoana dia mandeha miaraka amin'ny asa ihany koa, fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao. Jakoba 2:7-7 miteny hoe ary toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Raha tena mino tsika dia isy zavatra ataontsika mifanaraka amin'izany finoana izany. Amen. Nino no aka nanamboatra ny sambo? I Abrahama niala tamin'ny tanina, Petera nivoaka avy tao an-tsambo. Ny finoana marina dia tsy mipetraka fotsiny manao hoe mino azy Jesosy, fa manontany hoe satria mino dia inona ny dingana tokony ataoko? Halleloia. Ampiaro izany finoanao izany. Anio dia eritrereto zavatra anankiray hoe inona ilay zavatra mbola andrasanao amin'Andriamanitra e? Misy vavaka ve mbola tsy nahazoanao valy, na fampanantenana mbola tsy hitanao tanteraka ve? Misy toe-javatra mahatonga anao manontany ve hoe Tompo aiza ianao e? Aza vela ho lehibehibe kokoa
noho ny tenin'Andriamanitra ny zavatra hita amin'ny masonao. Halleloia. Tsy voatery hoe ahafantatra ny lalana manontolo ianao, fa ampy raha fantatrao hoe iza ilay mitarika anao. Ampy rehefa fantatrao hoe ao ambanin'ny fanekena an'ilay rainao any an-danitra ianao. Halleloia. Ny rainao zany tsy anaranao mandrakizay zany. Halleloia. Afaka miteniny mihitsy ianao amin'ny tomponao hoe amin'ny rainao hoe mahatoky anao Dada, na dia mbola tsy hitako aza ny valiny. Tsy ankina amin'ny zavatra hita amin'ny masoko fotsiny fa hijoro amin'ny teninao Dada. Tsy anaiky ny tahotra sy fisalasalanao. Raha nampananteny ianao raiko izay Andriamantrako dia mahatoky fa ianao anatanteraka ny teninao. Andeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Amen. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Teneny zoky Kristy, teneny mihitsy hoe zoky Kristy. Za te hanaraka anao amin'ny finoana. Za hatoky anao satria ianao ny teny dia mahatoky anao. Ninona zava-misy ao, ninona teneny olo ao dia hatoky anao. Zany ny toe-pondry Josefy zany. Nahita zavatra Josefy, nahita fahitana, fa inona zavatra nitranga tonga dia tany an-davaka, fananana finoana. Satria tao anatin'ny fahitana dia nisy fanekena nataon'Andriamanitra taminy hoe lohany ianao fahatsirambina, ary misy fanekena nataon'Andriamanitra aminao ihany koa izay zanany hoe lohany ianao fahatsirambina. Amen. Mino fa voakasika ianao ny voakasika an'izany ny fonao ary tena manasanao mba hizaran'ity teny ity ho an'izay mila azy, satria betsaka ireo havantsika, betsaka ireo namantsika mila n'izany teny fampahirizana izany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Hivavaka tsika ary tena tiako mihitsy ianao hanokatra ny fonao ho an'ny raintsika izay any an-danitra. Rainay any an-danitra tena misaotra anao satria Andriamanitra mahatoky anao. Fantatro fa ireo zavatra andrasaka ireo vavaka mbola tsy nahazahoako valina, na ireo ady izay tsy hitan'ny olona, Tompo rehefa tsy mahita ninina ampio ahatoky anao tanteraka. Raha ela ny fiandrasana Tompo omeo faharitana. Dado, raha tonga ny fisalasalanay ampatsihiva ny teninao sy ny fahatokinao. Rehefa matahotra Dada, ampatsihiva fa mbola eo anilako ianao. Tsy mangataka aminao zahay Tompo hoe mba hampiseho ny ampitso iray manontolo, fa mangataka anao zahay hoe aseho ianay ny dingana tokony ataonay androany, ary omeo finoana zahay hanao an'izany dingana izany. Misafidy zahay Tompo nijoro amin'ny teninao, misafidy zahay hahatoky anao, ary na dia mbola tsy hitanay aza ny aviavy mamokatra, na dia tsy mamontsa anazy, dia ny valiny dia mbola ilaza zahay hoe mahatoky anao zahay Dadanay, satria tsy miova ny fanekeny ny Dadanay. Amin'ny anaran'ny zokinay Jesosy Kristy. Amen. Amen. Andriamanitra ny ombanao ampiakatra ny finoanao ary hitoetra eo ambanin'ny faneken'ny rainao ny ianao. Tsarao fa zanany ianao adidiny sy ansantanany, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary hitoetra ao an-tran'i Jehova andro lava ianao. Ampitiavana be deaibe Dr Rina Telesforiany manome anao rendez-vous rapitso ihany koa amin'ny anina sahaza. Tahiny Tompo ianao.